Faliany araban'ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary manome ny fahasoavana ho amin'any. Ny FFIM faha-valopolo amby efajato, ny andiny voalohany sy ny fahatelo ary ny FFIM faha-raika ambinipolo amby efajato, ny andiny voalohany, ny fahatelo ary ny fahadimy no ndeha homantsika ho amin'ny fiherana. Ny teny soratra masina amin'ny safidiana voalohany dia arak'izay voasoratra ao amin'ny filazantsarany Lioka toko fahaenina, ny andiny faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo. Vaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro izany dia lasa ny an-tanetenivohitra Jesosy mba hivavaka, ary naharitra nivavaka tamin'Andriamanitra nandritry ny alina izy. Ary noho ny maraina ny andro dia natsoiny hanampina azy ny mpianany ka nifidianany 12 lahy izay nantsoiny hoe apôstôly. Amen. Arak'izany soratra masina izany Jesosy Kristy ara-diavana zanak'Andriamanitra naharitra nivavaka tamin'Andriamanitra Rainy nandritry ny alina tontolo ny alohan'ny safidianana 12 lahy. Dia toy izany koa isika rehefa hanao safidy eo amin'ny fiainantsika dia aoka ho ataontsika zava-dehibe mandrakariva ny mitondra izany ao anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka dia antanio izy inona ny heviny, inona ny safidiny, andrasy ny valiteniny dia izay vao ndeha aka fanapahan-kevitra mifanaraka amin'izany. Vavaka sika misaotra anao izay Jesosy malalo ny amin'ny modely tsara omenao anay sandrinao amin'izao maraina izao. Misaotra mampianatra anay fa mba tsy hahatonga anay ho tranonenina amin'izay safidy ataonay dia mila mivavaka aloha mamantatra ny sitraponao izay vao maka fanapahan-kevitra. Mifona aminao izay ankehitriny ny amin'izay safidy rehetra sady tsy nentinay teo anatrehanao nefa nampana lavitra anay taminao. Jesosy, fantatrao avokoa ny safidy mahasoanay, koa ampianaro izahay mba hanana fahazarana tsara manontany hevitrao izay vao maka fanapahan-kevitra, ary arovo ny fonay eo anatrehan'ny safidy ataonay mba tsy ho mora taitaitra na ho mora babony vola, babony laza sy ny voninahitra anaovanay safidy mifanohitra amin'ny sitraponao. Fa manomboka an'io dia tahio izahay mba hanankina tanteraka ny safidinay amin'ny safidinao. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay ny vavaka. Amen. Let's go on.
tenin'Andriamanitra faharoa safidiana dia arak'izay voasoratra ao amin'ny tantara voalohany toko 720 ka ny andiny telo amin'ny Jesoa. Ary Davida mpanjaka nitsangana ka nanao hoe miaino ahy rahalahako sy ry vahoakako, raha izao dia ifambita ato am-poko ny hanao trano fitsaharana ho an'ny fiara-ny fanekeny Jehova sy ho amin'ny fitoeran-tongotr'Andriamantsika. Ary efa novononiko izay hoenty manao azy, nefa hoy Andriamanitra tamiko tsy hanao trano ho an'ny anarako ianao satria lehilahy mpiady sy mpandatatra. Amen. Voalaza eto amin'izao soratra masina izao ry havana fa tena feno fahavononana tanteraka Davida hanangana ny tempoly, nefa Andriamanitra nilaza taminy fa tsy izy no nifidiany hanao izany. Arak'izany dia manekeny savidin'ny tompo, na dia tsy mifanaraka amin'ny zavatra noeritreretinao sy ny vinavinainao azy izany indraindray, ary matoki fa Andriamanitra tena endry izy. Vavaka isika. Izay eo mankalaza anao izay fantatra fa Andriamanitra endry ianao sady mifehy ny zavatra rehetra. Masy mandidy ianao ary manao izay rehetra tianao amin'ny fiainanay. Fantatrao izay lalana masoa hitondranao anay zanakao, ary manana planina sy iraka mazava tsara ho an'ny tsirairay avy ianao. Koa omeo anay ny anaiky ny zavatra tendrinao ny safidinao, na dia tsy mifanaraka amin'ny eritreritray azy izany izandreny. Ary arovy izahay mba tsy ho tratry ny fahadisom-panantenana teraky ny fifidiananao, mety tsy ny fanandrify amin'izay no everinay. Iray eo io koa izay mba atoko mandrakariva ny fitiavanao sy ny fitantananao ny fiainanay. Iray eo aoka ho anao irery ihany ny fanendrenany lalanay. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Andriamanitra irery ihany voninahitra hitoetra amintsika ny fahasoavany. Amen.
Alio alahady fa 13 volana Jolay 13 alahady fa 7 manaraka ny Trinité ary natokany fitandremana sotro fitiavana antsesa tanana ny mpitandrina Razafindrakoto Andriamanina Miarisoa sy ny ankonany ary hitondranam-bavaka azy. Ibanjina no hevitra hoe evero ny fifidianan'ny tompo. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy ary avy amin'ny fanafito izay eo anoloan'ny seza fiandrianany. Amen. Ho fisaorana sy fidiganan'Andriamanitra dia rahantsika mamaky ny salamo. Iara hitsangana isika. Amin'ny anaran'ny Tompo, faly aho raha hoy izy ireo tamiko, andeha isika ho any an-tranon'i Jehova, ny tongotray efa mijoro ao anatin'ny vavahadinao ry Jerosalema, dia ianao ry Jerosalema, izay efa vita tahaka ny tanàna efa voalamina tsara. Any no iakaran'ny firenena, dia ireo firenen'i Jehova, lalàna amin'ny Israely zany. Mba hisaotra ny anaran'i Jehova, fa any misy seza fitsarana mipetraka, dia ny seza fiandriana mpanjaka vavy Davida. Mangatà fiadanana ho an'i Jerosalema, ambinina anie izay tianao, fiadanana anie ho ao anatin'ny mandanao, fanambinana anie ho ao an-dapanao, no ny rahalahako sy ny namako no anaovako hoe fiadanana anie ho ao anatinao, noho ny tranon'i Jehova Andriamantsika dia hitady izay hatsaranao aho. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra tompo sy paranay eo, mideranao izahay noho ny soa rehetra nomenao anay, dia noho ny hamaroan'ny asanao tampahendrena ho anay izay ivelomanay isan'andro. Misaotra sy mideranao izahay fa fitiavanao anay zany ka mbola namindranao fohy izahay.
no to aminao izay ka voataona ary nomenao izao andron'io izao hiarana ankalazanao noho ny fandraisan'ny tanana ny mpitandrina sy ny ankonany ary hitondranam-bavaka azy eto amin'izao fitendremana nanendrinao azy zao koa tafinerinao ary fenony fanahinao masina trano tompo fa asanao tokoa izy ireo ary noforoninao ao aminao mba hanao asa tsara tanterao sy amarina eto ary tompo ny teninao amin'ny fanatrehanao ny olona mivory amin'ny anaranao mangatana iasan'ny fanahinao amin'ny isambatan'olona izahay mandritra izao fanompoafavahana izao taro izahay tompo amin'izay atao rehetra eto mba hahay hevitra tokoa ny fifidiananao anay ary hanomezana voninahitra ny anaranao masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay ny fidy anay nanaovanay izany vavaka izany amen. Tonga eo amin'ny fotoana ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra hanao ny hira efa voalahatra. Yara ivavaka isika misaotra Andriamanitra fa mahagaga tokoa ny fitiavanao anay ankizy sy tanora ka mbola miteny aminay ianao fanay masino mitoera ty anatinay aizanay mihevitra tsara fa olombofidinao zahay amin'izao fahazazanay sy fahatanoranay izao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Afaka mipetraka ianareo. Raiso ny baibolinareo rakizy ao amin'ny testamenta taloha boky tantara voalohany toko fa 7 ny andininy fa 9. Tantara voalohany toko fa 7 ny andininy fa 9. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy izy tamiko, Solomona zanakao no anao ny tranoko sy ny kianjako, fa efa nifidy azy aho ho zanako ary izao ho rainy. Amen. Teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida mpanjaka io teny io tamin'ny nanaovana ny tempoly isy ny fiaran'ny faneken'i Jehova. Ny fiaran'ny faneken'i Jehova moa dia fitoerany didy 10 izay nomen'Andriamanitra. Tsy Davida mpanjaka no nofidian'Andriamanitra hanao izany tempoly izany, fa i Solomona zanany izay nitenenany hoe efa nifidy azy ho zanako aho ary izao ho rainy. Anio ary miteny aminareo ihany koa Andriamanitra, efa nifidy azy ho zanako aho ary izao ho rainy, izany hoe efa nifidy anao ho zanany Andriamanitra ary izy Andriamanitra no rainao. Evero ary izany fifidianan'ny Tompo anareo izany, zanak'Andriamanitra nareo ary izy Andriamanitra no rainareo. Zanak'Andriamanitra nareo, izany hoe zandrin'i Jesosy Kristy, mpiray lova amin'i Jesosy Kristy ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Anisan'ny ankizy sy tanora ny fanjakan'Andriamanitra. Ny zanaka dia manaja ny rainy, miezaka mandrakariva ny anao ny sitrapon'Andriamanitra. Dinio izany fitiavan'Andriamanitra izany, ary aza donona mihitsy mandra-pahatonga anareo any an-danitra. Enoy ity tantara ity i Tefy dia tovolahy 12 taona, mpianatra sekolealahady fony fahakeliny, tena nitoeran'ny fahendrena sy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra.
tsara fifandraisana tamin'Andriamanitra sy ny olona rehetra itefy no ny fahazotony ny anatra ny tenin'Andriamanitra. Noraisina ho mpandray mifanasan'ny tompo itefy, ka ny tenin'Andriamanitra nofidiny tamin'izany dia ity tantara voalohany toko 720 anjinin'ny fahenina ity, tapany voalohany sy tapany farany no noraisiny. Ary hoy Jehova tamiko fa efa nifidy azy ho zanako aho ary izao ho rainy. Rehefa vita fianarana tefy dia voatendry asa tao amin'ny toeram-piasana iray. Nitao amin'ireo mpiara-miasa tamin'ny anefitefy mba hanao osoka tao amin'ny toeram-piasany. Niverina tao an-tsainy tefy anefa io tenin'Andriamanitra io, ka nanampy azy ijoro amin'ny fahamarinana hanao ny sitrapon'Andriamanitra ka nanda izany fitaoman-dratsy izany. Zay ny tantarany tefy fa anareo izao. Mbola ho lavitra ny lalanareo, mbola ho maro ny zavatra iseho amin'ny fiainanareo ka aza adinoina mihitsy fa efa zanak'Andriamanitra ianareo tahaka ny Solomona na itefy. Zandrin'i Jesosy Kristy mpamonjy ianareo ary mpiray lova aminy any an-danitra, koa hevery tsara ary izany fividianan'ny tompo anareo izany. Amin'ny anaran'ny tompo fa efa nifidy azy ho zanako aho ary izao ho rainy. Tantara voalohany toko 720 anjinin'ny fahenina. Amen. Iaraka hivavaka isika. Misaotra Andriamanitra fa tonononao hoe zanakao izahay ka manana an' Jesosy Kristy zokinay. Tehirizo ao aminao zahay zandrinao Jesosy, naizanaiza le anay, ninninona ataonay, indrindra mandritra izao fialan-tsasatra diavinay izao. Amin'ny anaranao no anaovanay ny vavakay. Amen. Iombona amin'ny vavaka isika. Andriamanitra masina sy mamindra fo indrindro, misaotra anao izahay fa mbola nomenao fotoana amin'izao ora izao amakina sy hiainona ny teninao. Olom-mba fidinao tokoa izahay rehetrareto, koa mangataka ny fanamasinao mba hirotsaka amin'ny mpamaky sy ny mpiaino ary indrindra hitondra ny hafatrao. Hitera-bokatsoa eo amin'ny fiainanay tsirairay, ny ankohonanay ary ny fiangonanao manontolony izany teny afafy izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Iaraka amaky sy hiain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny tantara voalohany. Tantara voalohany toko 720 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny tompo. Ary novorian'i Davida tany Jerosalema ny lehibe rehetra tamin'ny Israely, dia ny lohan'ny firenena sy ny komandin'ny antokony izay nanompo ny Andriamanjaka,
ary ny mpifiarivo sy ny mpifezato sy ny mpitandrina ny arena mba amin'ny fanana rehetra any mpanjaka sy ny zanany, mba amin'ny tandapa sy ny lehilahy mahery dia ny lehibe rehetra. Ary Davida mpanjaka nitsangana ka nanao hoe: miaino aho ry rahalahiko sy ry vahoakako, raha izaho dia efa mbita ato am-poko ny hanao trano fitsaharana ho an'ny fiaran'ny faneken'i Jehovah sy ho an'ny fitoera tongotra Andriamantsika, ary efa novononiko izay hoety manao azy. Nefa hoy Andriamanitra tamiko: tsy hanao trano ho an'ny anarako ianao satria lehilahy mpiady sy mpandatsa-drà. Nefa kosa Jehovah Andriamanitra n'Israely efa nifidy ahy tamin'ny ankohonany raiko rehetra ho mpanjakan'i Israely mandrakizay, fa Joda no nofidiny ho mpanapaka, ary tamin'ny taranako Joda indray dia ny ankohonany raiko no nofidiny, ary tamin'ny ankohonany raiko dia izao kosa no nankasitrahany ka nataony mpanjaka amin'ny Israely rehetra. Ary tamin'ny zanako rehetra, fa zanaka maro no nomeny Jehovah, dia Solomona zanako no nofidiny hipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny fanjakan'i Jehovah hanjaka amin'ny Israely. Ary hoy izy tamiko: Solomona zanako aho no hanao ny tranoko sy ny kianjako, fa efa nifidy azy ho zanako aho, ary izaho ho rainy. Ary ampitoetra ny fanjakany mandrakizay aho, raha maharitra mitandrina ny didiko sy ny fitsipiko mandrakariva izy, tahaka ny amin'izao anio izao. Ho toizantsika ny famakinan'ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Luka 9 andininy 12 ka hatramin'ny 19. Ary ho faranantsika ny famakinan'ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly 1 ny andininy 13 ka hatramin'ny 19. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'izany andro izany dia lasa nakany tendrombohitra Jesosy mba hivavaka, ary naharitra ny vavaka tamin'Andriamanitra nandritry ny alina izy. Ary noho ny maraina ny andro dia nantsony anatiny azy ny mpianany ka nifidianany 12 lahy izay nataony hoe apôstôly. Dia Simona izay nataony hoe koa Petera, sy Andrea rahalahiny, sy Jakoba, sy John, sy Filipo, sy Bartolomeo, sy Matio, sy Tomasy, sy Jakoba zanaky Alfeo, sy Simona izay atao hoe Selota, sy Jodasy zanaky Jakoba, ary Jodasy Iskariota izay tonga namadika. Ary nanokana roalahy izy dia Josefa atao hoe Barsabasy, izay atao hoe koa Josto ary Mati. Dia nivavaka izy ka nanao hoe: ianao Tompo izay mahalala ny fon'ny olona rehetra, aseho izay nofidinao amin'izy roalahy reto mba azahoany anjara amin'izao fanompoana sy ny maha-apôstôly izao, izay nialan'ny Jodasy akanesany any amin'ny fitoerany. Dia nanao filokana ho azy izy ka latsaka tamin'ny Mati ny filokana, ary izy no lany ho isan'ny apôstôly 12 lahy. Amen. Tumbuka
Itu livitana Upira di tena saita Ikazeso Nefatsuma tuki tena fa Alemimu Kademi la faye tena mi La eriku Upira sama avitasa Ataleti Wakaputi hawapita Aminawari Ivavaksika faly ny fonaindriamanitra omenao fotoana eto amin'ny tranonao izay endray ny afatry ny teninao azany ny famonjena zany ny fahasoavanao anay anio tsy ho anay ihany fa ho an'ny kristiana maneran-tany izay miara-mibanjina sy mangetaentanao Jesosy tia anina fifaliana anina fiadanana anina famonjenao aminao fanamasonao mitaria mampianara miolavalana anay ka soraty eo am-ponainy teninao anjary finoanao anay izany mianaranao Jesosy Kristy no angatanay zavavaka izany amen ho amintsika riavana ny fahasoavan'ny Tompo Jesosy miarabantsika rehetra nome Jesosy azo fotoana alahady 13 Jolay 2024 izao miaraba-manokantsika mpitandrina mivady sy ny ankonany dia ny mpitandrina Razafinakoto Andrianomanana miaso mivady sy ny ankonany ary mifidy ny tenin'Andriamanitra izay iombonantsika rehetra nio dia ny Efesianina 2 ny 10 mingavy ianao ary mba sokafy avokoa ny baiboly na soratra masina Efesianina 2 ny 10 Efesianina 2 ny 10 dia zao no fomba famakitsika azy satria pasteur dia nareo vehivavy rehetra no mamaky voalohany aloha 10 ihany fakitsika daholo ny 10 Efesiana 2 dia ny 10 ihany rehefa avy eo sika lehilahy rehetra lehilahy zany hatrany amin'ny zazakely lehilahy dia hatramin'ny tanora hatramin'ny zay matsapy lehilahy izy ndao ary ny anaran'i Jesosy nareo vehivavy ary miara-manomboka amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe sika lehilahy ndray amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe fa asansika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy amen fa ny tapany voalohany riavana ny raisina ankehitriny dia amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe fa asansika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara fanontaniana telo riavana no ao anatintsika tarihan'ny Tompo antsika ao anatin'izany fanontaniana voalohany dia zao izy ianao teo aloha ny faharoa izy ianao ankehitriny zao ary ny fahatelo izy ianao amin'ny hoavy na inona no ataonao zany riavana no fanontaniana lehibe omen'Andriamanitra antsika amin'ny valiteny rehefa tsy fantatrao ianao tamin'ny lasa ary efa tsy fantatrao ianao ankehitriny ary efa tsy fantatrao ianao amin'ny hoavy dia manjavozavy eo amin'ny fiainanao ny fiainana ary mahatonga anao malahelo mitanondrika tsy mahita fifaliana ny amin'ny fanarahana an'i Kristy na amin'ny fiainanao manontolo ndao ary valiana amin'ny fanontaniana voalohany manao hoe izy ianao tamin'ny lasa na izy ianao omaly valiteny lazay ny soratra masina eto riavana zao misy valiteny anankidimy ny fiainantsika tamin'ny lasa valiteny voalohany izay lazay ny soratra masina riavana zao maty tamin'ny fahotana isika maty tamin'ny fahotana dikan'izany hoe maty tamin'ny fahotana zany riavana zao tena tsy fantatrao manavaka ny hoe ito marina ito tsy marina ito fahotana ito tsy fahotana ito masina ito tsy masina ary tsy mavesa-danja aminao
zany antsona hoe fibebahany zany tena tsarona hoe tsy marotsina mihitsy zany fiainam-panahy zany ary na misy tenin'Andriamanitra tonga amiko ary tsy rototra amin'izany aho ny avantarina zany dia zao maty tamin'ny fahotantsika dia hoy soratra masina fony mbola maty ny fahotany ianareo a dia maty amonjy antsika Kristy fony mbola fahavalo sika dia maty amonjy antsika Kristy zay ny voalohany faharoa dia izao ry havana zao tontolo zao mihitsy manapaka atsika dikan'izany manapaka atsika zany ny tena manam-pahefany eo aminao zany ny tena mangeja anao ary zany ny tena hoe misy dindo na misy akony eo amin'ny fiainanao zany mibaiko anao ary dia tsy fantatro antsony tsy misy hery intsony ianao afanao manohitra na mijoro na mifahatra ny amin'izany finoana izany fahatelo dia zao zanaky ny fahatezerantsika zanaky ny fahatezerin'Andriamanitra tena malahelo Andriamanitra ary tsy vitany malahelo fa tena tezitra Andriamanitra satria nahoana tahaka ny sasany izay tsy nandray izany famonjeny zany ary ny fahatelo dia zao tsy manana ny Kristy isika tsy manana ny Kristy tsy manana ny Kristy na tsika ny Kristy na tsika n'izao tontolo zao fa rehefa tsy manana ny Kristy ianao dikazany Kristy zany dia zao izy le Mesia izy le mpamonjy dia zany ny antom-pisitsika dia rerakitsika ary rehefa tsy manana ny Kristy rao ny havana dia ny fahadimy dia zao tsy manana fanantenana ianao tsy manana fanantenana ary ny olona rehefa tsy manana fanantenana dia tsy manana fifaliana ary tsy manana fitiavana ary tsy manana antoka akory eo amin'ny fiainany tsiraray avy zany lazainy soratra masina ao amin'ny Efesianina ry havana zany ny fiainantsika rehefa tsy manana ny Kristy isika zany ny fiainantsika taloha fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra ary zay ny andiny ny fahavalo eo ambony kely eo manao hoe fa fahasoavan'Andriamanitra namonjena anareo dia ile teny hoe inona kay ny asan'Andriamanitra izy ianao zao izy sika kehitriny dia io le milaza hoe fa asantsika inona kay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika rehefa nahitantsika tao anatin'ny zavatra anankidimy zany Andriamanitra dia zavatra ny ainan'Andriamanitra raha mamakytsika fa ny apahany amony raisitsika andininy faefatra zao tena onen'Andriamanitra onen'Andriamanitra Jesosy Kristy rehefa mahita olona azo ny demonia Jesosy Kristy rehefa mahita olona marary Jesosy Kristy rehefa mahita olona tena mijaly dia tena onena izy ary zany koa Jesosy rehefa mijery anao malahelo aminao Jesosy tena malahelo ny olona mety tsy malahelo anao fa Jesosy rehefa mijery anao tena otsa tena malahelo anao Jesosy ary tsy vitany hoe malahelo fotsiny fa tena tianao izy tena tianao le tia io dia milaza hoe agape le agape dia zao omen'Andriamanitra lanja ianao apetraka Jesosy amin'ny toerana maizy anao ianao satria fantany mihitsy fa izao tontolo izao nanapotika ny fiainanao dia ilay ratsy zany le fanapahana ny mirivotra zany nanapotika ny fiainanao dia izy Jesosy mihitsy milaza hoe apetrako amin'izay toerana namoronana sy ny kasan'Andriamanitra azy io zany nataoko ary tsy vitan'izany tsy vitany hoe fitiavana fa zao natsangan'Andriamanitra sika napetraka Andriamanitra indray miaraka amin'ny Kristy ho amin'ny famonjena zany ianao zany zao tsy noho ny safidinao tsy noho ny herinao fa rehefa nitorotonao tamin'ny fahotany sika dia voafetra fa rehefa Jesosy Kristy kosa lay tianao dia maty izy hamonjy anao ary tsy nijanona fahafatesana fa nanangana na ho velona izy ary miara-mipetraka amin'ny voninahitra zany no fitiavan'Andriamanitra anao asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika zany tadidinareo ny tantara kely anankiray ho amin'ny 10 minitra ny sekoly alady fa tsy ataoko 10 minitra fa pasteur manadina ary efa manadiny pasteur dia izy pasteur tamin'ny catéchomène zao fanontaniana taizinareo no nahitan'i Jesosy dia eo ny catéchomène hiatrika ny fanadinana za tao anatin'ny toroteny na resy lahatra za tany amin'ny hôpitaly narary dia tena voaraiko zany hoe zao no famonjeny Jesosy za niaina tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsaroko zany ary ianao kosa mba ahoana hozy izy pasteur tamin'ilay vehivavy anankiray tovavy anankiray teo izy menamenatra izy fa ahoanany ianao taizinao nahitan'i Jesosy dia hozy izy ny teny pasteur za tsy nahitan'i Jesosy fa Jesosy no nahita Jesosy no nahita ary marina zany Jesosy mihitsy
no mijery anao jesosy manantona jesosy miaso azany ny asan'andriamanitra inona ny asan'andriamanitra eto le fahasoavana taon'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika inona moa zany fahasoavana zany ry havana zany fahasoavana zany dia le fanomezana omen'andriamanitra anao inona ny fanomezana omen'andriamanitra ny toerany indray ianao apetraka andriamanitra masarobidy ianao eto amin'izao tontolo izao satria nahoana no arian'andriamanitra araka ny endriny ianao malala eo mason'ny tompo ianao be voninahitra tiana inona le asan'andriamanitra le asan'andriamanitra zao manome hery sy fahamasinana ho anao ndray satria rehefa atao anatin'ny fahotana sika dia malemy ary resy ianao ary mahatonga antsika tsy fantatra sony zay atao hoe fa rehefa miasa anatsika amin'ny fanan'andriamanitra narangana tamin'ny maty dia zany mahatonga anao atanjaka indray ary zany natsapanao hoe tarian'andriamanitra amin'ny voninany ary zany ny tenen'i jesosy tamin'ny marta sy maria milaza hoe raha mino ianareo ho hitanareo voninahitran'andriamanitra raha mino ianao dia hoy izy marta sy maria mino aho hoe ary hoy ny ray mpianakaviana hoe tompo vonjeo afaka amin'ny tsy finoko zany ny asan'andriamanitra zay le fahasoavana amen'andriamanitra tsika ary havana le asan'andriamanitra eo amin'ny finantsika tsy mendrikitsika fa noho ny fitiavan'andriamanitra dia zao jesosy mihitsy zany na ny mianao indray nitanjaka na ny hery noho ny fahasoavan'andriamanitra noho ny amin'inona noho ny amin'ny finoana ny ary finoana zany ny hafa dia zao andriamanitra rehefa maime finoanao anao dia mandrakizay zany ny efitry ny teny hoe finoana ary havana fatokinao an'andriamanitra fa ny tena heviny lehibe foto dia zao tarian'andriamanitra ary tazoma mandrakizay ny fiainanao raha eto amin'izao tontolo zao manko tsika ny lohantenantsika ny kristy mahantra indrindra noho ny olona rehetritsika ary zany mahafaly mpino satria nahoana manana finoana izy dia inona ny finoana ny fiainana mandrakizay zay omen'andriamanitra azy ary zany ny fanantenana ary inona koa ny asan'andriamanitra teo amin'ny fiainanao le asantsika valiny dia zao ny rahan jesosy mihitsy nalatsanao atsika ny rahan jesosy ny nalatsanao atsika ary zay ny andininy fatelabe folo tsy mivinakitsika ary havana fa rehefa misy fotoana dia dinio tsara ny boky ny Efesiana fa Jesosy Kristy mihitsy ndamela ny elokao ary misy fanamporofono zany misy fanamarinana zany fa Jesosy ianao ninona fiampangana taon'izao tontolo zao anao tadidinareo ny ray aman-dreniny fiangonana réformé na ny protestante Martin Luther fa nitory teny tahaka zao izy nijoro vavolombelona dia hoy izy ny satanana ny devoly zany toroteninao tsara ery fa zao ianao io zao ianao taloha zao ianao zao tansay tedo avokoa dia hoy izy Martin Luther zany rehetra zany efa nidiovon'i Jesosy tamin'ny rano zany efa nidiovon'i Jesosy tamin'ny rano zany ary zany ny asan'andriamanitra eo amin'ny fiainanao rehefa manaratia an Jesosy ianao dia tian'izao tontolo zao indray jery no lasa ary tian'izao to fatorana amin'ny lasa tsy ary afako ny rano Jesosy manafaka anao rano Jesosy manadio anao ka na inona fiampangana zao tontolo zao anao atao fitsaronao anio fa ny rano Jesosy zany ny asa-pamonjena ny asa-panavotana nataon'ny tompo teo amin'ny fiainantsika tsiraray avy inona le asan'andriamanitra fahasoavana inona le asan'andriamanitra finoana ny menanao ary inona ny asan'andriamanitra ny rano Jesosy mihitsy nalatsany teo amin'ny azo fijaliana hanavotana ianao sy ampihavanana antsika indray amin'andriamanitra ilay namihary namorona antsika fantaniana zay hambara ny soratra masina zao inona ary nataontsika dia hoy ny soratra masina voaforony tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao inona hanao asa tsara azavaiko amin'izay ary daholo antsika jerina tsy hoe voambolana mbary eo ry haviny dia zao hoe fa asansika nevitra io teny io dia zao tahaka ny zavatra anankiray hoe Andriamanitra mihitsy no mamorona anao tsy mijanona mamorona Andriamanitra fa izy ihany koa no mamolavolanao ary tsy mijanona mamolavola Andriamanitra fa efa manomana sahady no avinao dia io le teny hoe vakiko aminaran'ny tompo manao hoe zay namboarin'Andriamanitra raha teo dika ny teny hoe raha teo io dia zao efa nomanin'Andriamanitra sahady no avinao efa voaomin'Andriamanitra sahady ny maizy anao dadasine mety voafetra sokozandry mety voafetra na ny fisainanao koa aza mety voafetra fa Andriamanitra rehefa tonga teto amin'izao tontolo zao ianao ary rehefa tena naiky fa ny tompo
mpamonjy ianao dia zao efa misy zavatra nomanin'andriamanitra anao sahady azany ny fifaliana ao antsika ary havana mety manahy ianao mety mitebiteby ianao fa io le fotomponina protestanta manao hoe efa misy famaritana meloa zay izy andriamanitra tsy to zany mandidiny fiainanao ka na inona sakany atao amin'izao tontolo zao tsy misy masakana an'andriamanitra fa izy ny miasa eo amin'ny fiainanao ary izy mitantana melo lalana anao mandrakariva zany ny safidin'andriamanitra ary tsy misy masaka an'izany eo amin'ny fiainantsika dia eo amin'ny lalao amin'ny tompo inona ary nataontsika voaforona anao asa tsara anankitelo nataontsika zay lazay ny soratra masina mambara amin'ny bokin'ny Efesiana voalohany dia zao ry havana voalohany dia zao ny fiainam-baovao midikany hoe mandeha amin'ny asa tsara eto a le teny hoe mandeha io ry havana dia zao tsy hoe mandeha fotsiny fa tena fiainanao ary midikany hoe tsara dia milaza hoe tena misy tombony lehibe ary tena tsara tokoa tena lavorary tena miavaka ary tsy vitan'izany a fa nefitra zany tendrany hoe tsara zany zao tena zany ny ambony indrindra zany nitehirizan'ny tompo atsika ataon'andriamanitra miasitsika ary nafatany hoe miasa ianao tena asan'andriamanitra no anatinao fa nan'andriamanitra no atinao mahazoto miasa ianao tsy andrinao ery izy iasana tahaka ny mpianatra sekoly lady ireo vinandray misy fianarana sekoly lady zay zany nafatany hoe manomboka ty tena mazoto ianao a fa tsy ohatrany mpianatra rehefa tsy tonga amin'ny mpampianatra dia zay na nisamy mahafaly azy tsy tonga ave prof tsy tonga dia mba tsy lazana io satria andro lehibe amin'ny pastera andro mba nareo any tantaraiko ty tsy ambaratelo ty fa aza mba tantaraina amin'izana amin'izy ty zavatra lazaiko aminareo ty fa na zay zao aza mpianatra pastera zay mpianatra pastera tena nianatra pastera tena taona maro fa rehefa tsy tonga mpampianatra dia faly zay mpianatra pastera hoe tsy tonga mpampianatra fa zao a fa ny afatana hoe tena ao anatinao zay asan'andriamanitra zay dia mazoto ianao tena mazoto zany hoe fa nohatra malahelo zany rehefa tsy tonga mpampianatra malahelo ianao rehefa tsy misy ny asa ary tena razonao atao za mitomany dia mitomany ianao fa ny faharoa ny afatana hoe miasa ianao dia zao tena miasa farany tsara indrindra ny tsara dia zao sady ara-potaona ary ny tsara indrindra dia zao tena nataona ho an'andriamanitra ny asa zay atao ary ny fahatelo ny afatana hoe miasa ianao dia zao ry havana mahavita asa mihoatra noho zay angatahana aminao ianao raha nangatahana maily ray ianao dia lasa mandeha maily roa dikan'izany maily ray zany dia hoe ray kilometatra sasany nangatahana aminao a dia vitanao na vita 3 kilometatra ianao ary ny fara dia zao vonina mandrakariva ianao amin'ny asa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana dia manana fahavononana ianao fa ianao tsy laza hoe za mbola tsy niomana mbola tampoka zany a tsy ariavako fa vonina mandrakarivanao araka ny tenin'ny tompo fiainam-baovao zany ry havana zavatra ambara voalohany eto zany ny asan'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ary ny asantsika tsy misaraka amin'ny toetratsika ary zany natao hoe fiainam-baovao ny asa tsara voaforinao anatsika dia fiainam-baovao inona ny fiainam-baovao voalohany eto ry havana fibebahana ary ny fibebahana lazany amin'ity boky Efesiana ity raha mamaky tsika ny toko faevana dia ny 7 dia any amin'ny sainao mihitsy novaina ary zay ny hevitry ny teny bebaka tena miova ny toe-tsainao ary tena hovain'andriamanitra mihitsiny tsy no ianao a fa tena asan'ny fanamasina mihitsy mahatonga anao milaza hoe tahaka ny bokin'ny Ezekely marikoriko eo masoko ny fahotana ary tsy te hanonona an'izany kory aho tsy te hisaitsaina an'izany kory aho any anjaranao zao mibebaka miala amin'izany fahotana zany fa dikany hoe fiainam-baovao faharody ry havana dia zao tena miaina fahamarinina ianao fahamarinina lazainao ry havana dia zao inona ny marina araka an'andriamanitra inona ny lazain'ny soratra masina inona ny lazain'i Jesosy zany ny marina zao vanim-potoana iainantsika zao ry havana na aiza leanao a tena samy manina marina daholy a fa natonga anao hanina fiadanana dia ny marina tokana ihany dia lazain'ny soratra masina na ny tenin'andriamanitra eo amin'ny fiainanao ary tsy vitan'izany fa ny tena fahamarina lazainao dia zao ahatonga anao manana fahamasinana eo amin'ny fiainanao
mahay mijery ny rariny sy nitsiny manana fahamasinana zay nitondran'andriamanitra amin'ny fiainanao zao ne tsisy akitenitentsony tandremy tsara ary tanora misaotra ny tompontsika manana ray aman-dreny mitandrina mananatra manana ray aman-dreny manoro fa mivanim-potoana ankehitriny a dia ohatrany tena fanaranam-po amin'ny nofo zany ny voalaza dia ny fahamasinana avy amin'ny tenin'andriamanitra zany mitonga antsika amin'ny famonjena zany mitondra antsika amin'ny fitahiana ny anjaranao dia manana zany fahamasinana omeny tompo atsika tsiraray avy zany inona ry havana ny antson'i Jesosy amin'ny fiainantsika antso voalohany dia zao avozy isan'andro ny fanoloran-tenanao an' Jesosy raha vao mifo maraina ianao dia tena miresaha na inona azakazaka masina ianantsika dia asiva azakazaka masina manokana na rosy Jesosy miresaka manokana na dia mangatsika tahaka n'inona aza ny andro dia mialahy eo ambo fandrina eo mandehana mivavaka manokana eny amin'ny trano na efitrano fandraisam-bahiny na efitrano anankiray fianarana tena miresaha amin'ny Jesosy fa ny antsika mankonanao ambo fandrina Jesosy mangatsika zao fa ny ampoko fantatrao miresaka aminao azao Jesosy tsy ary afaka tena mila tena hoe tena fifeza tena mihitsy raha mafy aminao aza tsy mahita trano resana makanesa ty ampiangonana misokatra amin'ny resao sa kristain miresaha amin'ny Jesosy za mila miresaka aminao mila manovo hery afareraka Jesosy ary zantsika avozy isan'andro rehefa tsy manolo tena ho an' Jesosy sika dia samborony zao tontolo zao ianao ary rehefa samborony zao tontolo zao anao dia tena fatorany ny amin'ny lasa ka tsy mahita fifaliana sy fiadanana aza miandry ny alahady fa eno tsara ny rahampiangonana eno tsara lazay ny plaza raharaha aiza misy fiaraha-mivavaka mandehana miara-mivavaka raha mbola aza tokoa mifanerasera amin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny resaka telefona aza mijanona fotsiny hoe inona mivaovao tsy maninona mihitsy andao tsika nokana fotoana hivavaka hoe aloha zay vao misaraka amin'ny telefonitsika ataovy zava-dehibe zany amin'ny fiainana fa mila vavaka ny fiainantsika afahantsika an' Jesostsika fa ny antso faharoa ry avy ndia zao mandehana amin'ny fahamarina mandehana amin'ny mazava tahaka ny zanaky ny mazava mety enao rerina makivaky eo amin'ny azo fijaliana fa aza menatra amin'ny vavolombelon'i Jesosy Kristy tompo kanefa dia zao tsarove fa tarihan'Andriamanitra ho amin'ny famonjena ianao apetrak'Andriamanitra manana maizy ianao zany niterizan'ny tompo atsika zany nanamarin'Andriamanitra atsika fiainam-baovao mangata amin'ny tompo amin'izao andron'io zao manana fo vaovao ianao manana saina vaovao ianao ary manana fiainam-baovao inona ny fototra ny fibebahana ianao sy Jesosy mahafantatra resao amin'ny Jesosy mety misy ota fantatro mety misy ota tsy fantatro mety misy ota iniko atao mety misy ota tsy fanainiko atao kory fa afao amin'izany a Jesosy mba hanandray zany hoe farina vaovao zany ao aminao ny asa faharoa ataon'i Jesosy ny fiainantsika ry avy zao ny faharoa dia zao ny fihavanana na ny fiombonana mamaky tsika any amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahaenina amin'ny boky ny Efesianina dia miverimberina ny fihavanana miverimberina ny fiombonana inona ny fihavanana ny fiombonana voalohany dia ny finoana ny dikany hoe fihavanana ry havana ao amin'ny soratra masina raha misokatra ny soratra masina reo amin'ny baiboly ndaony mba rahantsika mamaky eo ambany eo ihany toko faharoa ny andininy faha-20 mengavy ianareo miara-makitsika amin'ny aran'i Jesosy manao hoe fa izy no fihavanantsika zay naharaintsika rotonta ka nandravany efitry ny fisarahana ay rehefa manana an'ilay tsinao hoe fahariana vaovao fiainam-baovao asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana dia inona ny tsarano tena misy fihavanana ianao inona dikany hoe fihavanana dikany hoe fihavanana izao firindrana ary inona dikan'izany filaminana inona dikan'izany fitoniana ary inona dikan'izany fiadanana ary ny hevitra farany dikany hoe fihavana famonjena zany no heviny ny afantaranao zany fa asan'Andriamanitra ianao voaforona tao amin'ny Kristy ianao dia tena manana ilay tsinao hoe fihavanana vokatry ny finoana any Kristy tandremo zao vaninandro zao tena sarotra amin'ny fihavanana mafy zao mampiavana olona amin'izao fotoana zao tena sarotra efa tena samy any amin'ny tendrony avaratra atsimo havanana aviany olona tena sarotra ny fampihavanana misaotra an'i Jesosy tsika fa zany ny antom-pisinao ry afako mitondra filazantsara ny fihavanana mitondra fampihavanana
ary zany no finoana omen'andriamanitra atsika manomboka eo fiainatsika tsy raray avy zany hoy izy bivavaka nataonyity tanora anankiray ity nresaka tamin'ny dadany resaka izy dada za hivavaka tena vavaka ataonao vavaka ataoko dia zao jesosy dia ho any am-piangonana hianatra ho tiany namako a hianatra ho tiany namako zay zany faniriny ampianara ho tiany namako dia hoy izy ilay ray aman-dreniny zao zao ataondray namanao dia zay eo akaikinao aloha misy olona eo akaikinao eo aza zay namana ihany fa mety misy fahavalinao mety misy olona tsy mitovy hevitra aminao mety misy olona tsy eritreretinao mihitsy ataon'andriamanitra eo akaikinao tahaka n'ilay samaritana tsara fanahy rehefa nahita anankiray zay voaroba izy nandalo levita nandalo misolo nijery fotsiny fa ilay samaritana tsara fanahy no nanafitra sy nitsabo azoko na otrinina na otrinina dia tsaboky io zany ny fitiavana ry havana jereo manodidina anao fa finoanao amin'i Jesosy Kristy mamerina atsika andray amin'ny fihavanana sy ny fiombonana amin'ny antso ny fiainamen'ny tompo atsika ary ny fiombonana faharoa zao fiombonana amin'ny fiangonana aza misaraka amin'ny fiangonana mihitsy amin'izay toerana misy ianao ary ny fiangonana lazainy eto ry havana zao ao anatin'ny fiangonana ahafantaranao ny antso sy ny maizy anao misy natao mpampianatra misy natao pasteur misy natao dokotera misy natao sehatra maro samihafa tena fatarin'andriamanitra eo amin'ny fiainanao zany dia angatao fanamasina fa ao anatin'ny fiangonana tahaka izao no ahafantarinao hoe ito no avinao ito no mamirapiratra eo amin'ny fiainanao ndray mangotsika ry havana zay mivelintsika zao ndray zao no mandeha zao ndray zao no ahitana asa zao ndray zao no lalako zorana dia ndao no an'izao mety fa ny tena marina zao hitondran'andriamanitra anao ty zanaka pasteur anankiray ty ry havana tany mpitandranomasina seo ny tantara zany anankiray voalohany mpitsara ary efa nanomana izy mivady ny anankiray atao mpitsara ny anankiray atao mpitsabo ny anankiray atao ingénieur na technicienne zay zany mba resaka tamin'izay Jesosy ndray dia tonga mpitsara tokoa ny anankiray tonga mpitsabo ny anankiray dia anankiray mbola teo amin'ny classe de 3e sy seconde dia nanontaniana efa mba mieritreritra zany hito atao technicienne ambony inona kay nataonao anaka dia hoy izy mantsy an'ilay dada sy neny inona nataonao dia hoy izy mantsy any dada sy neny zavatra ataoko rehefa lehibe rehefa afaka baccalauréat dia hianatra anao mofo dipaina anao mofo nataoko gaga dada sy neny sady varina dia inona tena dia ina mofo iny mofo dipaina mofo dipaina ohatra mofo dipaina tsika io enjato dia dimanjato io dia ohatra setika ilay any ray aman-dreniny fa nahagaga dia zao tena zay tokoa nitondran'andriamanitra an'ilay zanany fa tsika amin'resako zao no mofo amboary zany zanaka ilay mpanompon'andriamanitra zany ilay zanak'andriamanitra zany ny tsara indrindra any amin'ny firenena anankiray any Eropa raha tsika tiakatahaka kely amin'ny zavatra izy zao ndray malaza tsy ary avao tena miresaha amin'i Jesosy ampahitan Jesosy nao mihitsy ny sitrapony hoe zao no avinao azany ny fiainantsika tsiraray avy dia atao fiangonana mandraisany tsara ny fanompona aza mipetrapetraka mihitsy za rehefa fanasany tompo dia ampaiza tsy ary avako midira sampana zay fantatro entony misy ary mijoroa eo ambanga sy atsapana misy fahabangana mila an'izany ianao ho an'izany akitsika reny aza mipetrapetraka ndraindray manko zao vakansa dia apetraky ny mialatsiny aloha azy manana zafikely fa nandray mipetraky ny olona any amin'ny dadabesy bebe foana ny zafikely dadabesy bebe papi mami zany aminareo zafikely asio fepetra voalohany dia zao tsy maintsy mianatra zay koleladiny zafikely na inona mitranga mila an'izany afantarina hoe zany mampivelana ary zany matozo anao io ry havana ary ny fiombonana farany dia zao ry havana fiombonana ny fempihavanana io fitsipika tsy fodidalana ny fiainantsika navanandro io fitsipika anatin'ny fiainana ilaitsika zany fitsipika anatiny eo amin'ny fiainanao miaraka amin'izay ilainao zany hoe fitsipika zany filazantsika dia discipline mandrakarivotsika kristiana dia ohatrany hoe tsy mila discipline ary tao resiny zao tontolo zao azy amin'ny sehatra zay misy atsika fa manompoko zao tena ilay zany zany miteraka firindrana filaminana fihavanana eo amin'ny fiainantsika azany eto
zany voaforona amin'ny asa tsara voninahitr'andriamanitra izany. Ry havana ny antsony Jesosy mihavana amin'ny hafa, zarao filazantsara ary toroy filazantsara, manaova asa tsara amin'izay toerana misy nametrahan'andriamanitra anao, na aiza ataovy matsapa ny olona fa asa tsara nataonao. Ny farandrindra inona ny asa tsara? Fiambenana. Mila miambintsika. Ny amarana ny soratra masina amin'ny Efesianina dia hoe tena mila miambintsika. Inona ny fiambenana voalohany ry havana? Dia zao maherezo. Dikany hoe maherezo io ry havana amin'ny teny fototra na ny teny grika dia zao aokanareo fenana antsina hoe dinamita. Dinamita zany dia zao, zany mampatanjaka, zany mampahery anao. Ary inona moa ny dinamita? Zany le fanamasin'Andriamanitra ao anatinao, zany nitahiry anao. Ny faharoa dia miomana. Inona ny fiomana ataontsika? Mitafy ny fiadiana rehetra nomen'Andriamanitra antsika. Ary inona ny fahatelo? Mifara. Dikany hoe mifara zao, zay finoany efa ao anatinao, zay nampianarina anao dia tazomy tsara ho voninahitr'Andriamanitra. Atonga anao tsy ho resy n'izao tontolo izao. Dia misy zavatra fito ry havana, ny fitafy nomen'Andriamanitra antsika rehefa miambintsika. Rehefa tonga olom-baovao tsika dia tonga mihavana, miaraka amin'ny namana, fa tsy vitany hoe miaraka fotsiny fa mila miambintsika fa fanapahana amin'ny rivotra na ny asan'ny devoly tsy kely lalana. Dia inona ny fiambenana? Dia lazaina ny soratra masina. Reto ny zavatra fito ampianarany soratra masina antsika. Voalohany dia zao, ataovy tahaka ny fehikibon'ny fahamarinana. Inona ny dikan'izany? Aoka ny tenin'Andriamanitra eo aminao mandrakariva. Faharoa, ataovy fiarovatratra ny rariny tsy nitsiny. Inona ny hevitra izany? Mahaiza reto tiany namany, ataovy anatinao fifankatiavany, fiombonana. Ny fahatelo, filazantsara amin'ny fihavanana. Mastoa mitory filazantsara fa mila an'izany ny olona amin'izao fotoana izao. Mangetaheta an'izany ny olona amin'izao fotoana. Rehefa tsy mitory filazantsara tsika dia izao tontolo izao mamafy voratsy na tsy parifary mahatonga antsika alahelo sy isento. Mitory filazantsara andrahan'ny tompanao. Ary ny fahaefatra dia izao ry havana, finoana, manana finoana. Aza mitady fahagagana kory, tazomy ny tenin'Andriamanitra, ataovy ny asa mpanaovin'Andriamanitra, mandehana ny finoana sy ny fankatoavana, fa zany dia ampifamonjena ho anao. Ary ny fahadimy dia zao, lazay ny soratra masina dia zao, aoka re ny tenin'Andriamanitra eo aminareo mandrakariva. Manana tenin'Andriamanitra. Ary tsy vitany tenin'Andriamanitra ihany, fa miaraka amin'izay ny fahenana antsika teo, tena ataovy toy ny satroka ny famonjena. Ampy antsika Jesosy, aza mitady mpanampy hafa intsony, tena ampy Jesosy. Ho avy zao ny rinina. Fa ho avy ny rinina dia fantatrareo zay na ny fre makany Tsirabe aza dia miova. Avy any Tsirabe manka dia nena ihany lazaiko aloha fa za tsy lazany ianareo. Inona ny dikan'izany? Ao anatin'ny ray andro fasana 700 miara misokatra. Dia gaginy ahoana zany ao anatin'ny ray andro? Ay reto olona manao famadihany reto tsy tonga ho azy fa misy inona? Mbola misy mitady mpampantatra toetrandro. Inona ny zavatra mitranga? Tsy le mpiasa météo akory natonony fa tena mpanompo sampy mitsy ny tedaviny. Tsy ariavako. Ampy antsika re Jesosy hoe tena ampy anao Jesosy le mateo amin'ny hazo fijaliana. Ary efa namonjy ianao ananao fiainam-baovao. Ary indrindra mamarina azy dia zao, mivavaka, mifampivavaka sika ariavako. Fampivavaka inona natao Paoly apôstôly? Aoka nareo hivavaka mba hisokafan'i Jesosy indray ny filazantsara, vadiny filazantsara. Ary aroty rehefa zao tsika miara-mivavaka zao ka tena fahasoavany. Perikopa tamin'ny alahady dia milaza amin'ny fiafaran'izao tontolo izao dia hozy isin'i Jesosy, nareo zay any tokotany aza miditra tsony, zay any tsy aza miverina tsony makakanjo. Asa inona ny dikan'izany? Ary aroty fa mbola manokatra varavarana ho antsika Jesosy ankehitriny. Ataovy ny vavaka hitoriana filazantsara. Ary samy fampivavaka tsika tsirarany avy ireo. Averiko anareo tanora mba fotoana lehibe an'io. Anisan'ny fitaovana anankiray tsy azo adininy tanora zao dia ny telefônina. Raha vao tsy misy telefônina eo aminy dia tena isan'ny mavesatra aminy zany. Raha telefônina baiboly ty telefônina. Iza moramora kokoa sy maivamaivana kokoa ny fietefana.
manadino an'ity sa manadino telefôny tsy ampanangatanana fa raha misy olona riavana mandeha izy dia zao raha adino telefôny dia ndana aloha miverina lavegna ny telefôny fa adino fa raha adino ny baiboly dia efa misy grand écran am-piangonana fa tsy marina fa loha tsy mitondry riava malala amin'ny tompo ry tanora zao tsy tanora ihany fa tsika rehetra ao anatin'ny 10 minitra nareo misy aminareo manao Facebook misy aminareo manao internet misy aminareo tena bedabe ny zavatra ataonareo anatin'ny telefôny fa manokana 10 minitra monja fotsiny 10 minitra ianao dia retiny vitanao tokoray amin'ny testamenta taloha voavakinao tokoray amin'ny filazantsara voavakinao tokoray amin'ny epistily voavakinao zany 10 minitra zany eo mba amin'ny fitarehan'ny fanahymasina raha manokana zany ianao ao anatin'ny taona voavakinao amin'ny baiboly manontolo ary mbola manana ambiny 2 minitra azy ianao ivavahana 2 minitra io afahanao manonona anaran'olona 20 izy anetana mampavaka anatin'ny 20 président Neftseke mpitandrina antsika indray mandrenam-panahy zoky am-panahy rehetra brony fiangonana brony dekôna zoky zany ray tapo-dada sy 20 ampitombona 7 7 amin'ny 100 ny anaran'olona voatoninao anatin'ny herinandro ampitombonao 10 ndray zay dia mifantatrao sady ny toy iny efa 200 manana fiainam-bavaky masoa atsika zany eo amin'ny fiainatsika inona ary ny antson'i Jesosy ry aviny eo amin'ny fiainatsika antso dia zao aza matahotra aza manano avinao mifalia amin'ny fanantenana fa nataon'Andriamanitra hanana fiainam-baovao ianao ary tsy vitan'izany ihany fa mitoria ny filazantsara amin'ny fihavanana fa mila an'izany ny olona amin'izao fotoana izao feny ary zavatra telo ry avana fa asansika voaforona atao amin'ny Kristy mba hanao asa tsara inona ny asa lehibe ataon'Andriamanitra atao amin'ny fiainatsika fiainam-baovao dia hoy soratra masina koa raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa zavatra taloha indreo tonga vaovao ireo inona ny asa tsara sy ampanaoviny tompo antsika ny fihavanana na ny fiombonana dia hoy soratra masina fa izy Jesosy ny fihavanantsika izay naharaintsika rotonta ka nandravany hevitry ny fisarahana ary ny farany dia ny fiambenana dia hoy soratra masina marany tompo farany mahirezo amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny fahirezana tafio avokoa ny fedin'Andriamanitra mba azonareo hifantatra ny amin'ny fanangolen'ny devoly fa asansika voaforona tao amin'ny Kristy mba hanao asa tsara ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika kosa ny fahasoavany amen. Bavaka sika riavako asanao Andriamanitra zahay noforonao tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izany ten'Andriamanitra izany tokoa tompo no nampaherezanao anay indray tamin'ity anio ity misaotra fa tena mitarika anay hiditra ao amin'ny fiainana ankehitriny hiditra ato amin'ny fiainam-baovao miaraka aminao Jesosy Kristy teo aloha tokoa mantsy dia tena hoe tafasaraka taminao Andriamanitra tsy nanana anao Jesosy Kristy olona tsy manana fanantenana tsy manana fifaliana indrindra tsy nanana fitiavana
teo aloha zay na nitoriana ny tenin'andriamanitra aza dia tsy mahatsiary voatsindrona ny fonay satria olona maty fanazahay. Ankehitriny rehefa nambaranao ny teninao nitondranay olom-baovao dia tena indreto zahay Jesosy manolotra ny tenanay. Indreto zay tena vonina hibebaka eo anatrehanao. Atsapa tokoa fa olona efa nitarianao tamin'ny voninahitrao. Olona niverina mitanjaka indray amin'ny finoana fanantenana ny fahatokinana ao Andriamanitra. Indreto zay mahatsapa fa manana ny fanainao masina ary notendrenao anao asa tsara. Indreto koa zany fitiavanao anay Andriamanitra fa hoe anao asa tsara zahay. Anao lavorary ny asanao Andriamanitra. Anao ny asanao Andriamanitra amin'ny atsankany sy andavany mihoatra izay vitany teo aloha. Izay reto novidianao ankehitriny. Anao an'izany asa zany indray. Indray zany amin'ny teninao Andriamanitra fa mitonana ihany koa amin'ny fihavanana. Satria olona efa nibebaka izahay, niala ny faharatsianay dia ampenarinao ho tia fihavanana. Tia fandriam-pahalemana satria tena zany tokoa ny toetranao Jesosy Kristy ilay arahanay. Olony fihavanana, olony tsy fisarahana, olony tsy fitiavana. Fa tena hoe mitovy toetra aminao Jesosy Kristy mitafy ny toetranao. Zany ny sitraponao tianao ho tafianay, soarahanay amin'ny tian'io ity. Misaotra ihany koa fa nambaranao aminay fa tokony miambina mandrakarivo zahay. Miambina amin'ny fiainona ny teninao Andriamanitra. Miambina amin'ny fitiavam-bavaka, mifanerasera aminao Andriamanitra fa malemy tokoa zahay ary mora kivy raha misaraka aminao Andriamanitra. Misaotra Tompo noho ny amin'izany teninao zany. Misaotra noho ny hafatra izay nomenao anay. Fa indreto zahay miverina aminao. Indreto zay tena hipetraka amin'ny fiainanay ankehitriny efa misy anao Jesosy Kristy. Indreto zay vonina hibanjina no avinay miaraka aminao, anao asa tsara amin'ny asanao Andriamanitra amin'izay rehetra ataonay. Izay vitanay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao dia hifonanay eo anatrehanao. Mety misy fotoana izay tsy nahay nanetry teny, mety misy fotoana izay tsy nahay niavana, mety misy fotoana izay tsy mahay mifandefitra. Fa ireny rehetreny dia tena hoe taloha. Efa nisasanao Andriamanitra, efa novidiany Jesosy Kristy tamin'izany. Mifona eo anatrehanao zay, miondrika eto amin'ny potry ny hazo fijalianao, mitondra ny fonay, feno fibebahana tanteraka. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavakay. Amen.
fitiavana ho antsika izay niaiky tokoa ny faotantsika teo anatrehan'ny tompo ary nibebaka marina tokoa mitsangana andray ny teny somafaly atolotry ny tompo famelana ny olontsika. Hoy ny tompo fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isy hirehare. Ambara amin'ny anaran'ny tompo fa voavelany elikareo noho ny anaran'ny masina miderany tompo. Sambatany lulunga izay voavelany eludi silosalunga ni farutani Sambatani lulunga izay tisani Jehovah Eluka Sifitaka nifanaini Hoantsika izay voavela eloka dia andeha ambarantsika ampabe maso ny finoantsika araky ny fanamponoponona apostolika. Minan'Andriamanitra ray tsy tosy-panao ny lanitra sy ny tany ao ary minan Jesosy Kristy izanany lahy tokana tompontsika ny tokony natao ny masina. Pamelan-keloka fitsangana amin'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Thank you.
tonga eo amin'ny fotoanany asa fahafambelontsika izao ry havana koa andeha ataontsika nira efa voalahatra. Voninahitran'Andriamanitra dia misolo tena mivoaka an'Andriamanitra rehetra eto amin'ny fitandremana sy fitiavana ny tenako ary maneho ny fahavononan'ny fiangonana iara-miasa aminao araka ny ten'Andriamanitra sy ny fototalana fitsipika ary ny fifampitondran'ny eto amin'ny zota-paritany mba azona manatanteraka amin'ny fitoriana filazantsara eto amin'ny faritry ny fiangonana sy ny manodidina eny manerana ny nosy azy. Efa vita soamantsara ravana ny fandraisan-tanana mitandrina tamin'ny alarobia teo. Ankehitriny dia indreo toy izay vonona an'olo tenanao, an'olo tanananao ny amin'izany fanolorana teny zany amin'ny nandraisan-tananao teto araka ny fitarian'ny fanahy-masina. Hiezaka izahay anefa izay rehetra anjara didinay mba ho fijoroan'ny fiangonana ho vavombelon'ny tompo. Fantatra sady takatra tsara fa ny ahasoa sy ny ampandrosan'ny fiangonana no kendrenao. Koa hiezaka izahay anao izay ampaharitra ny fiara-miasa aminao ka hitsotra-bavaka anao sy ny ankonanao mandrakariva. Ny herin'Andriamanitra no iankinan'ny fiangonana hatanteraka izany rehetra izany. Fa ankehitriny dia isaorantsika Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahana izao fotoana anio izao natokantsika hankalazan'Andriamanitra noho ny fandraisan-tanana mitandrina razafina koa Andriamanitra miaritry sy mivady sy ny ankonana. Misaotra ny filoha sy ny birao foibe FJKM, ny mpiandraikitra foibe rehetra, ny filoha sy ny birao ny sodaparitany Antananarivo andrefana, ny birao fiangonana rehetra eto sotritiavana, ny sampana sampanasa ary ny fikambanana eto amin'ny fitandremana, ary indrindra isika voaka an'Andriamanitra tonga amin'izao fiombonam-bavaka izao. Isaorany ihany koa ireo komity ny fandraisan-tanana rehetra izay niara-ny tondram-bavaka sy niara-nisa lahy tamin'ny fikarakarana rehetra sy ny fahatanterahana ity fotoan-dehibe ity. Misaotra ry havana. Soratsika Andriamanitra raha zanaka fanahy masina noho ny fitahina men'ny fiangonana
Mantanteraka zao fotoana lehibe izay efa tanteraka tamin'ny larbiteo ny amin'ny nivon'sodapartany ny fitandremana any koa fa isika kosa nio a ny manamarika misotron'Andriamanitra mampafantarantsika ny mazava-dehibe izany fiombonana sy ny fandraisan-tanana eo amin'ny mpitandrina sy ny fiangonana amin'ny fitandremana izany. Dia isaorina nareo fiangonana ny ambaratonga an-drafitra sy ambaratonga ampitondrana rehetra satria izany marika famoroso ho amin'izay vavaka sy fikasan'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy isika dia no vavolombelon'ny Tompo ho fanasina sy fahazavan'izao tontolo izao amin'ny fotoana filazantsara. Dia miaraba pasteur, voaraba moa ianao fa na zany ary dia amin'ny lalan'ny fobe koa izay no mirary soanao raha ny tena izy satria fa nresaka izay mbaka amin'ny président ny FJKM fa no natana azy ny andraikitra dia tsy afaka niaraka izahay satria samy manana ny andraikitra lehibe fa matsiaro ary mampita ny firaritsoanareo vady tahaka izany koa ho amin'ny fiangonana tamin'izany fiombonana ho voninahitra Andriamanitra izany. Ary ny tenin'Andriamanitra mitondra ny fanantenana sy ny famonjena dia miangavy ny mpitandrina mpiara-miasa izy na makisoratra masina dia za kosa hivavaka raha olona izay dia manaka iteny koa ny mpitandrina eto an-toerana. Teny fanomezatoky avy amin'ny tenin'Andriamanitra pasteur Mivady ankehitriny ry Jakobo izao lazain'i Jehova izay nahary anao sady namorona anao ry Israely io aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho efa niantso ny anaranao aho ianao fasana isika voaforona atao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Amen. Aoka hitsangana fiangonana rehetra hivavaka isika. Vavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra amin'ny lalan'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana, tompon'ny finoanay sy mpanefizandry, ny antso ny fidy ny mpanomponao izay nirahanao indray ho vavolombelonao ho iraka ao Kristy anambarany ny filazantsara ny fihavanana dia ny fiadanana ho amin'ny fiangonana sy ho an'izao tontolo izao izay nandrahanao anay. Indre ny hafalianay tanteraka tamin'ny larobia teo izany fotoana izany izay nitareny sodapartany nefa hanio ihany koa ny fiangonana mame voninahitra mankalaza anao manamarika izany ny amin'ny fiombonam-po sy fanahy mba ho saina ray vava ray fanahy ray noentinay mankalaza anao mitoro ny filazantsanao mijoro vavolombelonao maneho ny atsara anao sy ny asa tsara izay nandrahanao anay. Terizo ny fiangonana hanina fifaliana sy fiadana fiainam-pamonjena. Terizo ny fiangonana hanina fiainam-pifankatiavana tokoa satria ny fitiavanao Kristy ilay agape izany no iterizanao ny fiainanay ary indrindra terizo izy mivatsy ny zanany ny ankonany rehetra hatoko tokoa fa Andriamanitra manatrika azy ianao amin'ny lalan'ny finoana-masina sy ny teny fikasana ka tonga azy hitombo hery an-dalana mandra-piavinao dia hamarino hoe hamasino izay mba tsy hanatsiny mandra-piavinao dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy anay no angatana izay vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Fiavana malala rehetra amin'ny Tompo ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy lay efa nifidy sy niantso antsika. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina fa voadidiny izay eo eo ny fitahiana dia fiainana ho mandrakizay. Izany no tsarovana manoloana anareo mpianaka amin'ny finoana eto amin'ny FJKM isotro fitiavana atao anatin'izao fotoam-pahasoavana lehibe atolotra Andriamanitra antsika izao dia ny amin'ny azahoana mifandray sy mifanometanana aloha ny asa an'Andriamanitra ny asa fitoriana ny filazantsara ary indrindra hiara-nome voninahitra azy amin'ny fotoana izay soritan'Andriamanitra iarahantsika miasa eto. Teny anehoana fifaliana koa eo anatrehan'ny Tompo ary isaorana azy no hony fitondrany ny tantarany fiangonana. Mankasitraka an'Andriamanitra isika no nitarihany ny isan'ambaratonga teto amin'izao fitandremana izao ka nazahoana nanapa-kevitra ho amin'ity fandraisan-tanana ity. Misaotra anareo birao ny fiangonana
fa tena tsapanay tokoa ny asa mikitsy-posy amin'ny mpitiavana amin'ny fanetretena ataonareo iarahana amin'ny mpitandrina eo amin'ny fitondrana ny fiangonana. Misaotra anareo mpihevitra rahany fitandremana arafitry ny dekona sy ny loholona, ny solotena, ny sampana sy ny fikambanana. Tsapanay ary hitanay taratra ny hafanamponareo eo amin'ny fantanterana ny asa fanompoana izay toto-saina sy ny fidianan'ny tompo anareo eto amin'ny fitandremana sy any amin'ny sehatra samihafa anirahany tompo antsika. Mankasitraka ny mpandray ny fanasan'ny tompo ry havana izay tsapanay fa miezaka manao ny adidy tandrify azy amin'ny fotoana rehetra. Misaotra anareo vahoaka an'Andriamanitra mamaly ny fanentanana ataon'ny tompon'andraikitra tsatsokajy ka mandray anjara amin'ireo asan'ny tompo ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra mba ho voninainy ety an-tany hatrany an-danitra. Mankasitraka indrindra koa ireo mpitandrina ny fandimby na ny vady navelan'izy ireny izay tsapanay fa ho andamosina mampahery ary manosika amin'ny alalan'ny tolo-kevitra sy ny vavaka ary ny fampaherezana samihafa. Misaotra ny amin'ireo ray aman-dren'ny mpiangonana izay tazana maro eto, mamaly koa ny fanasan'ny fiangonana mariky ny fiombonana amin'ny fiantsoana. Mankasitraka indrindra anareo birao sy komity ny fandraisan-tanana izay efa niezaka hatramin'ny volana aprily lasa teo mihazakazaka ahatanteraka ny tanjona izay heverina hotratrarina hatramin'ny volana desambra raha sitrapon'ny tompo mahakasika izao fandraisan-tanana izao. Lay tompo ny asany amaly fitisy ampahery anareo ahafahana tena maneho ny voninahitr'Andriamanitra mpitiavana ny amin'ity asa ity ry havana. Ary lehibe tsy adonoiny ny amin'ny fijoroany ny iraky ny foibe FJKM izay tonga teto amintsika nitondra ny afatr'Andriamanitra. Voaray ny taratasy fanirahananao Andriamatoa sekretera jeneraly dia ny mpitandrina Rakotiny Rainjaona ary raisy ny fiangonana mpifaliana koa tsy ny tenanao ihany fa indrindra ny afatra izay nentinao mampatsia ny lasa nay tsiraray avy mampitodika anay amin'ny ankehitriny ary mampitraka anay amin'ny fanantenana ny amin'ny ho avy efa soritan'Andriamanitra ho anay. Fehezina ny tenindry havana. Andriamanitra hatanteraka izay rehetra tokony ho antsika araky ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy, izy ene hitahiry antsika mandrakizay fiadanana ho anareo. Mankasitraka koa ireo vady aman-janako sy ny fianakaviana izay tena tsaroa ny ombienibieny fa miombana fiantsoana amin'ny fotoana rehetra. Amen. Ankehitriny havana dia tonga eo amin'ny fanatanterahana ny fifampitondrana isika. Koa asaina mpitiavana ny biro-piangonana rehetra, ny filohan'ny sampana rehetra, sampanasa, ny vaomiera, ny asa mba iroso ety amin'ny alitara antanteraka ny fanolorana ny fifampitondrana na ny tsodrano ho azy mivady. Noho izao fahavitany ny fandraisan-tanana ny pastera mivady sy ny ankonan'izao dia indreto izahay misolo tena maro mijolo manoloanareo miarabanareo ary indrindra mirary soanareo araky ny valaza teo dia ny ahafahantsika miara-miasa fifandraisan-tanana mba hatanteraka ny fijokona vavombelon'ny fiangonana, fijokona vavombelon'ny Kristy manerana any Madagasikara. Iara iasa isika, iara iombona amin'ny fantanterahana zany asa zany. Marina moa ry havana fa nirakitra voalohany sy ny faharoa ary valova dia natokana manontolo ho an'ny mpitandrina. Dia miarabanao zay ary mirary soanao. Farany ry havana
zay tsy kely indrindra dia fomba fiangonana ny manolotra fanomezana ho an'ny mpitandrina raisin-tanana fa araka ny fahafantatsika tosotro fitiavana dia isika dia mbola andalam-panangonana ary araka ny fanapahan-kevitra ndraitsika dia amin'ny alahady fa araka amin'ny 30 Desambra no aloronantsika izay voavorintsika ho azy fa asany isika voaforona atao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara ifetiana toko faharoa ny andininy fahafolo tapany voalohany dia ho an'Andriamanitra reny voninahitra mbola anana anjara irairay ny mpitandrina sy ny koralina mitambatra. Sawa
andesika riavana iombona atao anatin'izao vavaka fangatahana izao ivavakisika isaorana ianao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ny fitiavanao izay nianteva taminay tsirairay avy. Misaotra Andriamanitra fa indreto izay tonga zanakao ary rehefa zanakao izay dia tena hoe vonina hitafy an Jesosy Kristy amin'ny fitiavana, amin'ny fiambenana ihany koa. Dia tena hoe apetraka eo am-pilatananao ny fiainam-panomponay tsirairay avy. Eto amin'ny FJKM isotro fitiavana izay nantsoinao hiara-iasa amin'ny ray aman-dreny mpitandrina. Io Andriamanitra ny mpanomponao izay napetraka ao nofidianao, izy sy ny ankohonany dia enao hanampy azy, avy tany izany asa nomenao azy zany, hitandrina ireo ondrinao ho ao amin'ny valanao Andriamanitra, indrindra hitondra azy ireo any amin'ny fanjakanao Andriamanitra, ampiverina ny ondrinao ao amin'ny Jesosy Kristy. Dia tena ho marina tokoa ilay hoe hisotro fitiavana, mahay mifampitantana, mifankatsia amin'ny rehetra. Dia tena ankinina feno am-pelatananao izany Andriamanitra. Enao tokoa hanala izay asany ratsy tsy hamarina izany fikasana tsara eto amin'izao fitandremana ho Andriamanitra izany. Indreto izahay Andriamanitra mpanomponao izay hitanao tsy miafina aminao ny antsipirian'ny fiainanay. Manana ny fikasana tsara ao anatinay izay hitanao zany. Manana izay sedra-piainana lalovanao zany hitanao zany Andriamanitra. Eny manana fiainam-pifaliana koa izahay, manatrika ireny amin'ny fotoana samihafa ianao Andriamanitra. Izay angatahanay aminao dia enao ahitantana anay, enao ahivimbina anay amin'ny androm-piainanay rehetra mba ahafanay miatrika ireny rehetra ireny ka namarina ny teninao hoe samihafa ary tsy mitovy amin'izay tsy mino anao izahay fa nataonao miavaka ny mino anao sy izay efa nanaiky anao Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Indreto izay Andriamanitra mivavaka ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ao anatin'ny hazakazaka masina natanterahana ny vina izay napetraka. Tompo, arovo ny finoanay. Tompo, ome finoana matanjaka izahay, metomboka any amin'ny kristianina tsirairay avy isam-pitandremana, arahan'ny birao mpiangonana, arahan'ny mpitandrina rehetra, ao ihany koa ny synodam-paritandry izay tonga any amin'ny FOIB. Dia hoentina hiambavaka izahay rehetra Andriamanitra. Aza vela ho reraka ao anatin'ny hazakazaka fa raha reraka indraindray dia tazoma amin'ny tananao mahery ary ampaherezo amin'ny teninao Jesosy Kristy ilay mampahery anay mandrakariva. Ny tanjonay dia ny hamoto filazantsara ho an'ity nosinay ity ary hoe firenena kristianina i Madagasikara amin'ny taona maro mifandimby izay hijoroany izao fiangonanao izao, eno mandrakizay mihitsy. Mivavaka izay Andriamanitra ho amin'ny fiainam-pirenenay. Toloro saina ny mpitondra anay, ampahereza ao anatin'ny fahasarotana ihany koa. Ny vahoaka malagasy rehetra, ataovy mahay manankina ny fony amampanaminao Andriamanitra ary tsy hitady fiadanana, tsy hitady fahasambarana, tsy antehatra an'izany amin'iza na amin'iza afa-tsy aminao Jesosy Kristy rehetra ihany. Farana anay ny vavakay, amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao anay manao hoe Rainay eo izay ny an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay ny ozana sahaza ho anay, ary mamelana eloko ahy, tahaka ny namelanay izay meloko taminay. Aza mitondra anay ho amin'ny fakapana, fa manafanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen.
raisontsodrano tononona amin'ny anaran'i jesosy kristy tombontsika ary andriamanitra ny fiadanana ny amasina reo samy tanteraka ka aoka rovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary teninareo tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i jesosy kristy tombontsika matoko izay miantsonareo sady izy ihany nefa izany amen. Petraka sika ivavaka mangina. Teo an'Andriamanitra ireriana eny voninahitra amin'ny anaran'Iray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.